ny androm-panjakana anteny mera-pirenena tokoa ve fatany vahoaka tokoa ve ny zavatra ilana azy. Ny fifidianana solombavam-bahoaka aloha hatramin'izay dia kely hatrany raha jerenareo ny tantara sy ny atotanisa teto Madagasikara. Raha ny omaly ariva dia teo amin'ny raha ny ankapobeny manerana ny nosy teo amin'ny 1,300 vonjomaiky ity no tahampandraisana anjara. Ny kely indrindra dia tao amin'ny distrikany Ankazobe sy ny distrikany Ambovombe izay tsy nahitana fa tsy 100 ny tahampandraisana anjara. Betsaka indrindra dia tany amin'ny distrikany Ambositra izay nahatratra 4,500 raha io tahampandraisana anjara 1,300 amin'ny ankapobeny io. Raha io tahampandraisana anjara 100 farany kely indrindra dia ireo angamba tamin'ny tantara no kely indrindra tamin'izay fifidianana solombavam-bahoaka zay. Tany amin'ny faritra sasany dia ratsy ny toetrandro. Tany amin'ny faritra sasany dia fotoana hikarakarana ny vokatra, ny fambolena izao vanim-potoana izao. Anisan'ny nahakely ny tahampandraisana anjaran'ny olona izay fienan'ny fahazotoan'ny olona amin'ny lafiny ara-politika sy ny demokrasia, ary mbola azo ampiana koa hoe ny momba ny androm-panjakana izay nanaovana ny fifidianana. Fanombohan'ny krizy misy eo amin'ny lafiny demokrasia sy ny resaka citoyenneté, le olom-pirenena vanona eto amin'ny firenena. Betsaka ny fitarainana voaray mahakasika ny hoe misy ny mpifidy izay efa voasoratra anarana tao anatin'ny lisam-pifidianana, ny fidy ary nandatsabato ary manana kara-pifidianana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tsy tao anaty lisam-pifidianana ary tsy afaka ny nandatsabato ny andro ny omaly